Miarahaba tsika mpanaraka ny peja, miarahaba ihany koa tsika vahoaka malagasy izay manaraka sy mahita ity video izay ataoko androany tiky. Araky ny lohateny eo ambony moa dia hafatra mivantana amin'ny ramatoa ministry ny fitsarana, ramatoa Fanirosoa Herinaivo. Hafatra mivantana aminao izy ity ramatoa ministra, araky ny efa nilazaiko foana teto ombenibeny dia namanoana 100% ny fitondrana izay misy amizao aho, dia tsy manohana be fahatany fa miteny manitry ny zavatra hitako tokony ho ahitsy, miresaka ny zavatra tokony ho harenina, satria averiko foana ihany koa fa ny fanohanana dia anisany balizy anankiray anatin'ny eo amin'ny fitondrana izay tohananao. Ka zaho zany eto de tsy sorona velively amin'ny zavatra hitako tokony mba mila renina, zavatra hitako tsy mety amin'ny fitondrana izay tohanako. Tsy izaho akory zay tsisy azo lazaina olona tsisy fotony tia, olo tsisy ilana anazy tia, no handeha hanome lesona lava anareo ao amin'ny fitondrana, na handeha hanitsy lava anareo ao fitondrana tia, fa matoa anareo tonga amin'io toerana misy anareo io dia azo lazaina hoe sady manam-pahaizana anareo no manam-pahalalana kokoa lavitra noho izao izay azo lazaina hoe mety tsy manana an'izany fari-pahaizana zany ary mety kely noho nareo ny fananana fari-pahalalana, nefa zay kely avy aty amiko zay no mba tiako omena sy atoro anareo raha mba azo henony ihany, raha mba azo ho raisina ihany. Voalohany indrindra de zao, raha nisy mamela ahy aloha nareo hiverina kely any amin'ny nanomboan'ny tolona zay nataotsika rehetra. Raha nisy ny nanohana anao ramatoa ministra tamy tolona zay natao, indrindra zay tolona nataonao teto amin'ny tambazotra serasera, de ataoko angamba fa ny diaspora no voalohany nanohana anao 100% tamin'ny zavatra tolona rehetra zay natao taty ivelany, na teo amin'ny teto amin'ny Facebook zany na sur terrain mihitsiny. Efa rahantsika mahita reny ny resaka nataony sasany tany Madagasikara, tongava aty raha mafy fa tsy any miaraka amin'ny faniratsiritany, za tsy andeha merina faniratsiritany anao tamin'ny fotoana reny, fa fantatrao tsara ny langazy nivoaka rehetra teto amin'ny tambazotra serasera tamizany. Ny diaspora no voalohany nanohana anao indrindra ramatoa ministra tamin'ny tolona izay nataotsika teto amin'ny Facebook, na fidilana an-dalambe zany de raha vao miantso anao de ny diaspora no mameno manotrina manohana ny antso zay tolona ho atao. Petraky iny aloha ny zava-misy nefa amizao zay hitatsika eto amin'ny isan'andro eto amin'ny tambazotra serasera, efa manomboka ny fanaratsiananao eto amin'ny tambazotra serasera, na ny any Madagasikara na ny aty ivelany zany. Bon, ny fanaratsiana de samy manana ny azy moa ny olona, ary tsy azo, za tsy afaka hoe hanampy mbava reny olona reny, fa haiko ny zavatra hoe
akatoaviko ara-dalàna sy tsy ara-dalàna satria ny anahy zany raha hoe fanaratsiana miditra amy vie priven'olona na miditra amy zavatra hafa tsy tokony idirana de fa tsy miaino an'ireny olona reny za ary tsy ataoko analizy akoriny ny zavatra resany satria mety azo lazainy hoe mihoatra ny fefy. Zay voalohany. Nefa kosa de zao araky ny teneniko zay hoe ny diaspora no tena akaiky anao indrindra voalohany tatia fony anao mbola nitolona teto amy Facebook namanay rehetra nitabataba teto amy Facebook. Am'izao nefa dia maro ny diaspora mitaraina. Tsy asiko resaka hoa reny na le hitatsika amy teny mivantana amy Facebook reny tsy asiko resaka reny satria araky ny teneniko zay hoe mety misy fioara-pefy am'ireny olona reny amy zavatra resany de lasa na de hisy fahamarinana aza de amiko zany lasa tsy crédible le zavatra tenenina nohon'izay fioara-pefy zay. Fa na tsy reny olona reny zany dia maro ny olona mitaraina amiko manokana amin'ny MP zany na amin'ny antso an-tariby mihitsiny hoe tena lasa manova olona tokoa na mahora ny seza ohatran'izao. Za moa araky ny teneniko hoe za tsy nisoratena ho namanao na de nifandray azatsika nifampiresaka atsika mianadaty aty amin'ny resaka telefona efa nataoko video zany za tsy nisoratena namanao mihitsy ary fa niteneniko foana hoe ny nitolomako ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny Madagasikara fa tsy nitolona ho an'ny faniry soa zao atongo azy minisitra ary averiko foana hoe ekeko hoe za nitabataba teto foana hatramizay hoe tokony io no minisitry ny fitsarana zaho mihitsy niteny anao mivantana koa tany amin'ny MP hoe ndana aloha manao minisitry ny fitsarana ataoko angamba tadidinao reny. Fa ho an'ireo zay milaza ho namanao akaiky sy nanotrona anao akoatran'izy rovavy reo mitabataba reo de maro ihany koa ny tsy miteny mitaraina amiko aty amin'ny miantso mihitsiny sy mandefa mesazy ahoana ny fijerinao anio fa to lasa nandiso fanantenana fa lasa miavonavona be lasa ohatran'izao fa zahay moa tsy mahasamy teny publika ohatran'izy rovavy reo satria gnany zareo mety fa problème hafa manokana mihitsiny koa fa de lasa kivikivy zahay hitanao foana reny na mahora reny fanotronanay ohatran'izay fa lasa fiavonana be no valin'ireny zavatra reny maro. Za moa tsy hiteny hoe iza daholy ny tenan'izany taty tamiko efa fantatrareo tsara fantatrao tsara ny toetrako fa rehefa zavatra MP na confidentiel zay amiko ary tsy mivoaka mihitsiny na iza tsy zay ny anahy zany fa anjaranao mieritreritra mety ho iza daholo zany olona misy tena milaza hoe tena mpinamana akaiky mifampinana manta sy masaka zahay fa de somary malahelo ihany tena satria na ny mesazy alefa aza tsy asiany oui afa niteneniko teto zany na zao koa azako na hatraminy natongavany teo amy toerana ministra de tsy haiko na hita mesaziko na tsy hita fa zay moa ny lesona nomeko an'zareo hoe tamina ataoko video teto hoe za tsy nitolona ho azy na ary za tsy miraharaha zany na ivakiany loha mesazy koa na tsy ivakiany loha na jereny na tsy jereny na valiny na tsy valiny zany ny teniko tamin'ireo olona reo satria tsy izy no nitolomako fa ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy anjarany any asako iny fa nareo moa mitaraina amiko am'izay zavatra zay de zay no azoko avaly anareo zaho raha teo tsy azo lazaina hoe na zay tsy mifankahita tsy mbola mifankahita mihitsy na indray mandeha fa nareo ny fanosona tao ela be amataona ny fampitaona ndao ndray aria ka rariny raha ohatra hoe malahelo nareo gnataoko am'le izy ka zay zany no tiako mba ampitana hafatra kely aminao Ramatoa Minisitra hoe sao de mba misy zavatra tokony harenina kely
sy ovaina kely. Ny amiko zany a tsy ilana zava-dehibe ny fanehoana hoe iray tsika hatram'izay ka hatram'izao, na hoe fanehoana savoir vivre kely hoe mba fanomezana lanja kely nylay fiarahana nareo elabe sy fanotsononareo elabe. Zay ny zavatra hoe amiko zany moindre geste kely fotsiny a dia tsy manimba ny sain'ny olona tokony eritreritra zavatra ratsy, na de manao hoe ok fotsiny na hoe oui voaray de fa zava-dehibe zany a, tsy manimba le sain'le olona ny fanosona sy nanohana anao a taty ivelany rehetra. Tadidio Ramatoa Ministra fa ny diasporany ary enao foana ny tenan'izany teto hoe fa mandeha aman'alina atya, ary matoa ianao a nanova io fikambanany ho antoko politika de eritreretiko hoe hanana tanjona lavilavitra kokoa. Ka raha amiko zany raha olona hanana tanjona lavilavitra kokoa de tokony manisy fijery lavidavitra kokoa ihany koa hoe iza moa no antenaiko am'tiky jery lavitra zay ataoko tiky. Ny vahoaka malagasy, ny mpiara-mitolona aminao, ny olona ny fanosona taminao, fa sanatria akory tsy hoe hanao ninjery lavitra iny nao de hanatena omby sy kosoa anao amin'iny sanatria zany na hoe vorona sy ny akoho no antenaiko, fa ny vahoaka malagasy, ny olona zay fanosanao no antenainao ahatanteraka ny jery lavitra zay ao ataonao. Fomba fijeriko manoka zay teneniko hoe za tsy mahay ninina ty tsisy dikany ty tsy de hanome lesona anareo manana pahaizana ambony manam-pahalalana reta fa mba zay kely mba takatso no mba atoroko. Ka ataoko angamba hoe sao de mba azo tokony arenina zany zavatra zany, sao de mba azo tokony ovaina kely zany zavatra zany, satria isika rehetra io de tsy misy mahalala ny oampitso na de ray aza. Averiko foana, tsy misy mahalala ny oampitso isika rehetra izao. Iza moa no nanam-po hoe ho tafahongana tampoka teo ny fitondrana Ingady Rajoelina, tsisy nanam-po an'izany tsika. Na izy tena za tsy mbola nahatoko tena zato isan-jato fa na izy tena tsy nanam-po mety mbola mametraka fanontaniana amin'ny teny any koa zay Ingady Rajoelina hoe de niongana tokoa ve za ty, ka noho izany mahatonga ana amin'ny teny hoe tsy misy mahalala ny ampitso isika rehetra. Zany hoe zany ny fiarahamonina zany tokony ometsika lanja foana na inona na ndraikitra zay sahanitsika. Anisany afatra iray nolazain'ny filoham-pirenena tamin'izy nanendry anareo gouvernemanta dia ny hoe aoka tsy ho hita soritra eny aminareo ministra ny fiavonana. Ataoko angamba nahenao an'iny kabarin'ny filoha iny daholy ny vahoaka malagasy rehetra, aoka tsy ho hita soritra eny aminareo ministra rehetra ny fiavonana. Taoko angamba mahafaritra zavatra maro zay zavatra zay, ka zay zany mba zavatra tiako ampita aminao Ramatoa Ministra hoe sao de mba azo henoina ihany zany zavatra resako zany, fa rehefa tsy azo henoma atao akory, afaka ny adidiko amin'ny fandraisatsika amin'ny fandraisatsika hatram'izay de mba zay zany mba anjara biriko adidiko mba tiako ho raisinao moa le izy de isaorana anao Antanandroa zany fa misy moa milaza hoe rehefa mahadiditsy amin'ny asa de tsy manana fotoana rotsony amin'ny resaka adidy ekena, mety tsy manam-potoana, nefa na de zany aza sarotra ihany ny inoan'olona an'izany amin'ny lafiny ray. Raha ohatra na manokana zao nisy olo ambony eo ministra ihany koa
tsy mbola niresaka tamiko a na indray mandeha aza tam'ireny nanomboantolona sindrany, tsy mbola niresaka tamiko. Fa raha voatendry ministra izy de izy mihitsy no niantso ana, ary tena isaorako lehibe zany fanetsetenan'olona zany. Isaka mba misy zavatra resako aminazy za, rehefa haiko anatin'ny perinasa izy a, tsy voavaly ny mesazy a, fa valiny foana ihany koa iny a, rehefa malalaka hoe io fa namaly, misaotra rahalahy, misaotra zokolahy, misaotra ny fitiavanao tanindrazatra, toro-hevitra omenao na samy ministra nefa nareo a. Ohatran'izay le izy. Misy ihany koa mba azo lazaina hoe olo manana didy tena asa be hoe tsy tokony tsy foroana, azo eritreretiny hoe tsy hanam-potoana mihitsiny a, mety tsy hanam-potoana noho ianao aza izy raha fa nieritreretina, fa mbola mamaly mesazy izy raha fa misy fotoana kely malalaka mbo iny izy mamaly mesazy, iny izy miresaka. Inoko zato isan-drato fa hainao tsara zany olona zany Ramatoa Ministra. Sahala am'izay zany a ny tiako tenenina hoe mba tokony raha azo dinihina kely a sy azo amboarina dia tokony fahendrenao Ramatoa Ministra fa olona manatsaina afaka nidinika tsara ianao a, olona mahay ny zavatra tokony noraisina sy tsy azo raisina. Fa zaho a na de maro reo olona reo, za tsy makasitraka ny fanaratsiana bêtement miditra amy vie privé a sy ny ankoatrin'izay, fa ninahy zany a resaka fiainam-pirenena foana hoe zao sy zao a no tsy maintsy hitenenako satria noho ny fanohanako an'ilay fitondrana. Makasitraka tompoko lahy a, makasitraka tompoko vavy.